isika rehetra dia mahafalany indray tompon'andriamanitra ity miantso manao amin'ity fotoana aminay ity ahafahany amandray teny dia matataka ny fananao masina izahay anazava ny lalanay amin'izany teny omenao malay amin'izany indray mamotrafo manay Jesosy ry sekolilady malala ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana man'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ho toriana alahady fa 2:10 manaraka ny dimy dia izao miaraka masoratra midina anjara ny Luka 3:10 andiny fahasivy katramin'ny andiny faha-4. Luka 3:10 katramin'ny andiny faha-4 teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoko tena maro ka nanika vinga lafo. Nisy roa lahy teo an-kianjan'ny tempoly, nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan'ny tempoly varaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpampietro. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpandohan-kery, tsy marina, jangajanga, natako io mpamorehitra io azy. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandoro fa folo-karena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamorehitra kosa mijana teny lavitra eny sady tsy mety ny antranga lanitra kory ka nitehatratra nanao hoe, Andriamanitro, mampiofo amiko. Izay ko aminareo, izany lehilahy izany nidina tany an-trano efa mamarina ny anankiray fa izay rehetra manangan-tena no ahetry ary izay rehetra mahery tena no mazanatra. Ny tantara izay menantsika ny indray dia mahakasika olona anankiroa izay tonga nivavaka tao amin'ny tempoly. Inona ilay anankiray? Fariseo. Ilay anankiray? Ilay fariseo dia olona anankiray izay tena mivavaka tokoa. Raha ohatra raisinao am-piangonantsika dia ohatra hoe mpiandry, katekista, dia olona manandraikitra lehibe tamin'ny resaka fitoriana zany. Ny mpamorehitra kosa dia arizanara zany mamorehitra akavoly. Dia ny Romano moa nanjanaka ny Jeosy tamin'izany fotoana izany dia makavoly izy amin'ireo mpiara-tambazana aminy mamena ny Romano. Izany hoe olona mpangalatra, olona tena tsy tiana. Dia rehefa nivavaka dia fariseo dia nanandrantena. Hoe misy zavatra ataony ohatr'izao dia mihevitra izy fa ireo zavatra rehetra nataony ireo dia azo misitraka avy amin'Andriamanitra. Ilay mpamorehitra kosa dia nahalala ny fahotana dia nanao izy hoe mandrafo amiko. Ny fanandratan-tena sy ny fanetretena resaka lady lalàna dia tsy fisehoana ivelany fotsiny fa zavatra iaina. Matetika mantsy isika hoe manandra-tena dia hoe ilay olona mitsefika be zany. Dia hoe ilay manetry tena dia ilay mipetraka tsara zany. Mety ho marina, mety diso koa. Ohatra, misy zao ny olona miteny, ampanetry tena lehibe riavana olona zafa zany aloha mitilikambo ny fiangonana. Ary dia mivola posika nanao izany fa tsy misy olona hafa mihitsy. Zany zao dia ohatry hoe manetry tena izy kanefa tena fanohitra, tena iseoseo izy raha izany. Misy indray no miteny hoe, zao riavana, isika dia mila mamafalana satria lalana ampiasaintsika ity. Sady mamafa ihany izy mihitsy ny tena mamafa voalohany eo. Zany zao ohatry hoe olona metsisika kanefa tena manetry tena tokoa. Ny antony anaovan'i Jesosy ity fanoharana ity dia zao, misy isika maninga vigany hafa, mieritreritra hoe ambony, kanefa isika mihitsy ny ary mambany. Dia ary mianatra antsika sekoly lahady ary zao, misy olona malotoloto, tsazay! Misy tsoka, misy belelibe, tsazay! Dia isika hoe tondeva ihany sekoly lahady. Dia nefa ilainy mihitsy no mety tena mihaino ny teny, mety tena mazoto miandry sekoly lahady fa isika ilay manitilika azy io mety tsy
mazoto mety kamokamo mianatra sakolalahady indraindray. Dia izao, mila manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra isika. Mila manaiky fa mila an Jesosy mandrakariva. Fa raha manatra tena isika, dia lasa mieritreritra hoe vitantsika ny zavatra rehetra. Fa raha manetry tena isika, dia miankina amin'ny Jesosy iray ihany amin'ny zavatra izay atao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombanana mba-any masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao mandrak izay. Amen. Hivavaka isika. Jesosy eo. Matetika tokoa izahay dia manilika ny hafa ary mieritra ny tenanay ho ambony indrisy lasa mieritra izay efa tsy minana. Hovaiza mipetrana izany ry Jesosy. Ka ataovy manetry tena masonao izay ary ataovy miankina aminao mandrakariva indrindra fa ao anatin'ny olana marobe. Dia manondrafa aminay no fahotana izay anatanay ry Tompo, anaran'i Jesosy nanaovanavaka izany. Amen. Soyons unis dans la prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Fais que ta parole ait un effet sur notre vie et que nous soyons humbles devant toi. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu, notre Père, soient avec vous.
La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 11e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 18, verset 9 au verset 14. Luc chapitre 18, verset 9 au verset 14. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Amen. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire de 2 hommes qui sont venus dans l'église. Le premier, un pharisien. Le pharisien, c'est un parti politique, ou plus exactement une secte, dont les membres étaient de fervents prieurs. Et ils étaient très assidus dans l'église et dans les prières. Si on les considère comme, si on compte les gens actuellement, c'est comme si les bergers ou les catéchistes. C'est donc de bons prieurs. Alors, le collecteur d'impôts, son nom dit qu'il collecte les impôts. Les Juifs étaient colonies romains et le rôle des collecteurs d'impôts était de prendre les impôts, l'argent de ses compatriotes et les donner aux Romains. Résultat, on les détestait parce qu'ils volaient l'argent de leurs compatriotes. Alors, le pharisien, lorsqu'il a prié, s'est justifié à montrer tous ses bonnes œuvres à Dieu en échange en espérant une récompense. Le collecteur d'impôts, quant à lui, a regardé ses péchés, savait qu'il était pécheur et a demandé le pardon à Dieu. L'humilité est un sentiment. Ce n'est pas un geste. Certains pensent qu'être humble signifie ne rien faire et que ceux qui sont dynamiques ne sont pas humbles. Attention, pas forcément. Il y a des personnes qui sont dynamiques mais humbles. Par exemple, il y a une personne qui dit « Les amis, il faut nettoyer la route parce que nous l'utilisons quotidiennement et tout le monde l'utilise. » Et en même temps, il balaye la route. Lui-même, il nettoie. Il est le premier à nettoyer et à se salir pour nettoyer la route. Mais il y en a, par exemple, qui se croient humbles et pourtant ils s'élèvent. Par exemple, il y en a dans l'église qui disent que, en toute humilité, c'est moi qui vais acheter un orgue pour l'église, par exemple. Et pourtant, il veut se montrer, il veut se démarquer des autres parce qu'il fait des bonnes œuvres. Lorsqu'on est humble, on ne se fie qu'à Jésus. Mais si on n'est pas humble, on se croit suffisant, on ne demande plus d'aide à Jésus, on croit faire tout en soi-même. On a confiance en soi-même et on croit faire tout, on croit réussir à tout, et on ne prie plus. Et les personnes humbles ne se fient qu'en Jésus, mettent toute leur confiance en Jésus. Ils savent qu'ils ne peuvent rien sans Jésus. Donc, ils placent toute leur confiance en Jésus. Résultat, les personnes humbles sont les plus justifiées devant le Seigneur. Soyons donc humbles, parce que parmi nous, il y a des gens, quelquefois, que nous disons mauvais. Dans l'école du dimanche, par exemple, il y a des enfants sales, pieds nus, avec des habits déchirés, et on dit
Ceux-là, ils vont à l'école du dimanche. C'est pas un endroit pour eux par ici. Et pourtant, ces personnes-là peuvent prier mieux que nous, qui sont propres, qui sont propres. Nous, on peut être peut-être bien habillés, mais on va rarement à l'église, par exemple. Nous devons donc être toujours humbles et mettre toute notre confiance en Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Réunissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à être humbles devant toi, à ne faire confiance qu'en toi, à mettre toute notre confiance en toi et à ne pas s'élever devant toi. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.